Feno herinandro izao nandraisan'ny ministra Andriamparany Karl ny fitantanana ny ministera ny harena an-kibon'ny tany. Taoriany fanendrehana sy fampahafantarana pahibe maso ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny 20 Oktobra 2024 lasa teo. Ny alarobia 7 Oktobra nanatontosana ny famindram-pitantanana sy famindran-andraikitra teo aminy sy ministra teo aloha. Kotomalala Herindraina Olivier nankasitraka ity farany tamin'ireo asa vita ny ministra vaovao ary nanambara fa hotohizana ireo ezaka sy fanatsarana ary arenina izay mety ho lesoka. Tanjona ny hanomezana aina vao hatrany ny seha-piariana harena an-kibon'ny tany. No amafisin'ny ministra vaovao fa ny vahoaka ny tompona ary ny asa ho tanterahana dia araka ireo teboka enina hifotoran'ny politika ankapobeny fanavaozana amin'ny fanjakana. Tonga marina natrika izany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny, mpiasan'ny ministera sy ireo mpiantsehatra amin'ny seha-piariana harena an-kibon'ny tany. Ny alakamisy 3 Oktobra dia nisy avy hatrany ny fivoriana ny aonana andriamatoa minisitra tamin'ireo tompona andraikitra ambony eto anivon'ny ministera ny harena an-kibon'ny tany. Nandray anjara tamin'izany ireo mpitantana isan'ny tokony avy amin'ny ministera foibe, fitalevam-paritra sy iraisam-paritra ary koa ireo ratsa mangaika ny ministera. Toromarika napetraka ny filoham-panjakana nisy ny vokatra ao anatin'ny fehim-potoana voafaritra. Koa ankoatra ny resaka momba ireo fandarana asa ho tontosaina dia isan'ny songadiny nandritra ny fivoriana voalohany tariana andriamatoa minisitra izao ny fanentana no amin'ny fanavaozana ny toe-tsaina hoenty miatrika ny asa-panjakana sy ny nanomezana ny tondrozotra natanterahan'izany. Ny zoma iraika amby 3 Oktobra kosa dia nampiantso ireo mpikambana ao anatin'ny sindikan'ny mpiasa sy solotenan'ny mpiasa eto anivon'ny ministera ny harena an-kibon'ny tany ny ministra Andriamparany Karl. Nompana ny fionana ny tondrozotra sy fanamby miandro ny rotonta amin'ny anjara biriky sy andraikitra manandrify ny tsirairay izay mifototra amin'ny fampiroboroboana ny seha-piariana sy ny fanompoana vahoaka. Ny hain'ireo hetaheta sy fitakiana avy amin'ny mpiasa andriamatoa minisitra ary no amafisany fa misokatra ho andrehitra sy vonina hatrany amin'ny fifampiresahana ny tenany. Andro mifanivany izao izy ary toy izay efa nampitainy tamin'ireo tompony andraikitra mpitantana eto anivon'ny ministera dia anao mafisiny hatrany fa mitaky fanivana toe-tsaina, fiaramientana, fifanajana sy fifampitokisana raha te hanova zavatra. Tanjona ny tombony fandraisana anjaran'ny seha-piariana harena an-kibon'ny tany bebe kokoa hatrany ho an'ny daholobe. Alatsinainy 3 Novambra 2024 fananganan-tsaina voalohany ny arahan'andriamatoa minisitra tamin'ny fianakaviam-be mpiasa ny ministera foibe ireo ratsa mangaika BCMM, Centrale de l'Ordre de Madagascar, ETI Madagascar, Omnis, sehatra iray andraindraina ho fanohitra amin'ny fanavaozana sy fanarenana ny firenena ny seha-piariana harena an-kibon'ny tany. Tsy hisy fanarenana raha tsy misy fanovana hoy ny ministra. Satria nahoana ireo otrikarenana an-kibon'ny tany izay tenenina fa ananantsika betsaka ireo fantatsika tsara izay ilay izy otrikarena ilay izy raha mbola any ambanin'ny tany dia raha tadiavintsika ho avadika ho arena ilay izy ho amidy azahoana vola dia misy ny fampiasam-bola ilaina izay. Ilaina ny fampiasam-bola mba hamadiana ny otrikarena ho arena ka avy aiza ilay vola avy amin'ireo mpandraharaha teratany na sanatany arakaraka izay tiavantsika azy dia eo ihany koa ny mpanjara vahiny izay atsotsika hiasa aty Madagasikara. Faharoa mila verina ny satria ny indramiko ny teny frantsay hoe ny confiance ny mpanjara na io mpanjara teratany na io mpanjara vahiny. Le tokotelo mahamasana andro dia le hoe tsika administration ny mpanjara mampiasa vola dia ny fahatelo ny vahoaka mpisitsaka tombotsoa. Taoriano lanonana fananganan-tsaina voalohan'ny tarian'io dia nandray ny fianakaviam-be mpiasa ny ministra Andriamparany Karl. Votoatin'ny fionana ny fanolorana ho an'andriamatoa minisitra ireo hetaheta avy amin'ny mpiasa tao anatin'ny fanajana ny soatoavina manome lanja ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Tandalany Madagasikara misy lalàna mifehy ihany koa ny sehatra ny harena an-kibon'ny tany. Koa fotoana izao ny ministra irosoana amin'ny fanovana hijoro ka tsy hilefitra amin'ireo tsendrintsendry samihafa amin'ny fanatanterahana ny asa ny mpitantana sy ny mpiara-miasa.